madio fiangonana niaraka tamin'ny diakona tamin'ny herinandro dia mbola manentana antsika foana mba hiteny aty aminay raha ohatra ka mazoto anampin'ny diakona. Dia ny manaraka ny réunion de prière ny JIA le 20 au 27 mars isaky ny fiangonana izy io. Dia androany amin'ny roa sasany misy ny formation liturgie iarahana amin'ny pasteur Niaina sy Osea. Dia manasa antsika mba hanatrika nefa important be izy io amin'ny fomba fanaovana liturgie Saint-Culte aty am-piangonana. Izay ny filazantsika dia manasa antsika nomana ny fomam-panahintsika hanatrika ny culte. Mirabantsika indray tratry izao sabata vaovao izao, na ho antsika ny tokantrano na ho antsika eto an-toerana dia faly izay tenomenadahy androany miaraka amintsika eto. Ho sabata fitsarana tokoa an'ity sabata vaovao ity. N'inon'inona zavatra mitranga nandritry ny herinandro, tao ny fifaliana, tao ny fahasoavana marobe, teo koa ny fahoriana. Dia mino aho fa afaka ametraka izay mety mavesatra amintsika rehetrarehetra eo an-tongotr'ilay iray tiantsika isika amin'izao sabata izao. Dia hiaraka hidera azy, hiaraka hankalaza ny anarany ary ho feno tokoa ny fahasoavana, ny fitiavana avy aminy raha hisaraka eto indray na raha atoandro na raha hariva koa. Hiara-bavatsika tokoa. Andriamanitra mbola velom-pisaorana anao hatrany izay raha tratr'izao maraina vaovao izao. Raha mbola nitahinao nandritry ny eny aman'iny dia ankehitriny izahay eo dia hiantso ny anaranao, dia hamela izay rehetrarehetra mety mbola mavesatra aminay, izay mety mampalahelo anay. Dia hamela izany iray eo ary dia hamelanao hanjaka tanteraka aty anatinay. Ankehitriny iray eo dia hisotranao koa amin'ny zavatra marobe izay efa nahabetsaka eto aminay,
zavatra marobe koa mbola homaninao ho anay tsirairay avy. Dia tiako raha eo ny miaraka nandratra ny vavaka izay nampianarin'i Jesosy zanakao, dia raha anay manandratra amin'ny fiangonanao. Rainay izay ny an-danitra. Ho amasinina ny eny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny eny an-danitra. Omeo anay anio izay hanina saza ho anay, ary mamelana ny lokay, tahaka namelana izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Izao ny fiantsonao fa aza tao malemy. Asandrato ny feonao ho tahaka ny anjo maro. Fa raha izany dia hiposaka tahaka ny fahazavany maraina ny fahazavanao, ary ho tonga faingana ny fahasitrananao. Ny fahamarinanao ho loha lalanao, ary ny voninahitry Jehova no vody lalanao. Ary amin'izany dia hiantso ianao ary Jehova hamaly. Eny, hanandratra ny feonao ianao, ary izy ianao hoe nitsia aho. Raha hisoronao tsy ho eo aminao ny zioba sy ny fanondroana, ny fanondro sy ny fitenenan-dratsy. Ary afoinao ho anoana izay hanina tianao, ka mahavoky ny ora ianao. Dia hiposaka ao amin'ny maizina ny fahazavanao, ary ny aiza-pitonao ho tahaka ny tatao vovonana. Ary Jehova hitari-dalananao mandrakariva, sady hahavoky ny fanahinao ao amin'ny tany tarankaina azy. Sy hampatanjaka ny taolanao, dia ho tahaka ny savo ho tondrano ianao, sy ho tahaka ny loharano miboiboika izay tsy mety ritra. Ary izay taranakao no hanangana ny efa rava ela, ary ny naorina atry ny fahagola no amboarinao. Ary ianao dia atao hoe mpamboatra ny rava, mpamelon-dalana, honenana amin'ny tany. Raha miaro ny tongotrao amin'ny sabata ianao ka tsy manao izay tianao amin'ny androko masina, ary manao ny sabata hoe fahafinaretana, ary no amasin'i Jehova ho mendrika ho hajaina ka manome voninahitra azy, ary tsy mandeha amin'ny lalanao na manao izay tianao na miteniteny foana, dia hiravoravo amin'ny Jehova ianao. Ary asandratro amin'ny havoana amin'ny tany ianao sy ho fafanako amin'ny lovan'i Jakoba rainao, fa ny vavan'i Jehova no efa niteny. Amen. Amen. Iaraka tsangantsika dia anandratra ny feo antsika hihira manao hoe rimpony na antany ety avia manandratra feo. Ka irumana mbarare
rehetra terinay natokanoanao ny ray sy zanakafanariko zay tsy mba manam-paharo. Tia metra-panontanianantsika androany maraina, matoko ve tsika hoe tiana? Nareo ve mahatsiaro hoe tiana? Eny matokontsika hoe tiana satria misy ray tena tiantsika. Raha mbola misalasala tsika an'io hoe za zany tena tsisy piti, za zany tena dia matokisa an'io, fa misy ray izay mitsinjo anao, misy ray izay nandefa ny zanany ho anao, ary hiaraka hanandratra ty hira anankiray ty tsika hoe maty Jesosy ny solo ahire. Tisa,
dia miainao Tumpo Tifukyu fatiana saufitya vana nadena fukyuni akyuana Manazatsika hipetraka tompoko. Alohan'ny andalovan'ny diakona handray ny fanatitra sy ny ampafolontsika dia manasantsika hanaraka horonan-tsary fohy dia fohy mikasika izany fanatitrintsika izany. Disons que vous êtes déjà disposé à rendre la dîme et votre engagement, mais il s'avère que vous n'avez aucun revenu. Que devriez-vous faire? Devez-vous trouver un moyen pour obtenir de l'argent afin d'accomplir vos vœux? Devez-vous vendre quelque chose que vous possédez pour pouvoir donner? Demander une avance à votre patron? Emprunter de l'argent à un ami? Puis-je être fidèle dans la dîme et dans mon engagement sans avoir de revenus? Bien sûr! Le principe est très simple. Être fidèle dans la dîme et son engagement est une décision prise par un cœur qui reconnaît que Dieu est le propriétaire et la source de toutes les bénédictions matérielles. Cette reconnaissance dépend de votre soumission à Dieu et à sa parole. Ce n'est pas une question d'argent. Dieu ne s'attend pas à recevoir la dîme et l'engagement de quelqu'un qui n'a rien reçu de lui. Une fois de plus, nous ne rendons pas la dîme pour être bénis. En réalité, nous rendons la dîme parce que nous avons déjà été bénis. Il en est de même pour votre engagement. Dans les deux cas, vous offrez un pourcentage préétabli de ce que vous recevez de Dieu. Donc, lorsque vous n'avez aucun revenu, vous donnez 0 comme dîme et 0 encore une fois comme engagement. Et dans ce cas, même si vous ne rendez rien, vous êtes toujours considéré comme fidèle. Cependant, vous pouvez faire quelque chose à ce sujet. Vous pouvez prier et rappeler au Seigneur que vous êtes déjà fidèle dans la dîme et engagé, et que selon sa parole, vous lui rendrez en tant que dîme et engagement un pourcentage déterminé de tout ce qu'il vous donnera. Ensuite, demandez-lui de vous donner un revenu s'il souhaite que vous aidiez à faire avancer son œuvre à travers le monde. Car nous savons que tout ce que nous donnons commence par un don de Dieu. Le Seigneur soutient tous ceux qui sont tombés. Il remet debout tous ceux qui fléchissent. Tous ont les regards fixés sur toi, attendant que tu leur donnes à manger au moment voulu. C'est toi qui ouvres ta main et satisfais les besoins de tous ceux qui vivent. Mettons nos désirs en dernier, et Dieu en premier. Ataontsika aloha laharan'Andriamanitra ary matoantsika manolotra, matoantsika mamerina ny ampafolony, matoantsika manome fanatitra dia satria Andriamanitra no efa nitahantsika voalohany. Manasa ny diakona hitaty ny ratra izay efa nomanintsika.
isika tompoko. Ry Andriamanitra ray ny masina indrindra, misotranao izay no ny fitahiana sy fahasoavana rehetra izay narotsaka ao taminay tsirairay avy tamin'iny eny aman'iny. Ary ankehitriny izay tompo dia hanolotra izao fanatitra sy ampafony izao. Raisy izany tompo mba ho anitra kasitrahana anatin'izay safiandranao. Ary taio ny mpanomponao rehetra izay nanolotra izany. Ary taio koa ireo izay tsy afaka nanolotra. Ianao Andriamanitra ho hitan-tsehatra amin'ny fiainanay tsirairay avy. Dia apetraka eo aminao ny sabata tontolo andro eo ambany fifidianao sy fahasoavanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompony no angatahana izany. Misaotra raha eo. Amen. Shalom, shalom, paix pour toi. Shalom, shalom, paix sur toi. Shalom, shalom, paix en toi. La paix de Jésus avec toi. Shalom, shalom, paix pour toi. Shalom, shalom, paix sur toi. Shalom, shalom, paix en toi. La paix de Jésus avec toi. Et qu'en tout lieu, toute circonstance, oui, qu'en tout temps, à chaque instant, dans la souffrance, dans la joie, que la paix soit avec toi. Shalom, shalom, paix pour toi. Shalom, shalom, paix sur toi. Shalom, shalom, paix en toi. La paix de Jésus avec toi. Shalom. Tout le temps, à chaque instant, dans la souffrance, dans la joie, que la paix soit avec toi. Shalom, shalom, paix pour toi. Shalom, shalom, paix sur toi. Shalom, shalom, paix en toi. La paix de Jésus avec toi. Bonjour, je vais vous raconter l'histoire de William Carré. Le titre, c'est La persévérance de William Carré. Il y a quelqu'un qui s'appelle William et lui, il est pionnier et il travaille en Angleterre. Et on l'a envoyé en Inde pour partager l'évangile. Donc, il a appris l'indien et on a envoyé un imprimeur pour l'aider. Et il avait distribué plusieurs
parties de la Bible. Et un jour, il est parti. Et en fait, où il travaillait, tout a pris feu. Et après, quand les personnes lui ont dit ça, lui, il n'était pas triste, il n'était pas joyeux, il n'avait pas trop d'émotions et il a prié pour que Dieu lui donne de la force pour qu'il recommence tout. Et après, il a tout recommencé avec plusieurs détails qu'il n'avait pas fait avant. Et voilà. En fait, moi, j'ai eu une expérience à peu près comme ça. Papa, il m'a donné son ordinateur pour que je puisse trier les photos quand on a fait depuis longtemps. Et du coup, j'ai trié, j'ai sélectionné les photos. Mais après, il y en avait beaucoup et j'ai mis à la poubelle. Mais en fait, ça n'a pas mis parce qu'il y en avait trop et ça ne pouvait pas mettre à la poubelle tout en même temps. Et du coup, ça a désenregistré toutes les photos. Et du coup, j'ai dû tout recommencer. J'ai une leçon pour nous. La prochaine fois qu'il nous arrive quelque chose de comme ça, éprouvant, tragique, voilà, comme ça, demandez au Seigneur de vous aider et de vous donner de la persévérance et continuer. L'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Romains 5, 3, 4. Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Je célébrerai, je chanterai ta gloire. Car ton immense amour s'élève jusqu'aux nuées. Ta fidélité jusqu'aux cieux. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Je t'exalterai, Seigneur,
parmi toutes les nations. Je célébrerai, je chanterai ta gloire. Car ton immense amour s'élève jusqu'aux nuées. Ta fidélité jusqu'aux cieux. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire, que ta gloire remplisse l'univers. Dia rain'Andriamanitra, dia raina fa lehibe ny fitiavany, lehibe ny fahasoavany, lehibe ny fitiavany ho antsika tsirairay avy. Heritaona lasa izay, tsy haiko na tadidinareo, heritaona lasa. Tamin'ny fotoana ohatra ohatran'izao, raha tsy diso teo 14 Mars izay, namoaka didin'ny fanjakana manao hoe confinement. Dia ny tao an-tsaiko voalohany indrindra hoe mikatona ny fiangonana, tsy afaka mandeha makany am-piangonana intsony dia ahoana? Tsy niomana antsika, tsisy vonona tamin'izay, tsisy niomana mihitsy. Dia tadidiko tsara ny Antsoandrado, ahoana Rado no atao? Nidresaka tamin'ny tanora, ny aina OCA, ahoana no atao? Inona no atao fa tsisy fitaovana zany raha amin'ny sabata. Zoma tamin'izay. Dia zoma maraina. Dia nidresaka hoe ahoana ndao ary andao afaka manao enregistrement ve tsika? Dia natsoina ny tanora, natsoina ny olona vitsivitsy zany hoe inona no azontsika atao. Dia tonga taty zoma hariva. Zoma hariva nanomboka nametrapetraka ny caméra, napetraka daholo. Mbola tsy nanao an'izany mihitsy tsika hatramin'izay. Napetraka daholo ny caméra, nihira ny ankizy gaga be tamin'izay. Ay ve reto ankizitsika reto mahay mihira amin'ny teny gasy be? Ay ve reto tanorantsika reto koa mahavoa be amin'ny resaka teknika? Efa napetrapetraka daholo satria nanafatra materiel fa tsy napoizina hoe hanaovana enregistrement ohatran'izay. Za ny zahatra tena tsy nieritreretiko mihitsy ho atao dia ny hoe hitory teny izany dia ho alefa amin'ny YouTube no ny henatro. Fa nefa nataon'Andriamanitra nipetraka daholo ny zavatra rehetrarehetra dia nataony niparitaka ny filazantsika. Heritaona izay, heritaona. Izao tsika misaotra an'Andriamanitra fa tavaverina soamantsara. Tsy fantatra na mbola hiverina indray ny hoe hisy indray ny confinement dia tsy afaka mihaona ohatran'izao. Vao omaly nahazo mpiara-miangona fa any Nice. Dia zareo zany hatramin'izay confinement izay isaky ny weekend dia tsy afaka makany am-piangonana intsony. Dia nitantara tamiko izy manao hoe dia samy zareo mbola tsy manana ohatra ny ataontsika izao dia samy mandeha any amin'izay toerana ahafahany mandray ny
ny hafatra sy miaraka amin'ny fiarahana amin'ny vavaka tahaka izao. Dia hoe aho hoe misaotra an'Andriamanitra fa mbola manana an'izao fotoana izao tsika ahafahana miaraka. Dia misaotra an'Andriamanitra koa fa na dia tsy afaka hoe tonga eto ary noho ny antony isan-karazany dia mbola afaka manohy ray fo ray saina na ny trano tsirairay avy dia naiza eny fa na dia any Madagasikara na ny Chine na ny Allemagne na ny États-Unis naiza dia afaka miaraka ohatran'izao. Misaotra an'Andriamanitra tsika amin'izany. Ny hafatra zaraina amintsika androany dia ny hoe maharitra hatramin'ny farany, maharitra tsika. Ny fampahirezana ho raisintsika androany dia tsy maharitra herintaona fotsiny. Dia rehefa tonga ny herintaona dia leo na 5 taona. Fa maharitra hatramin'ny farany. Dia ninona ilay izy maharitra amin'ny fiarahantsika amin'Andriamanitra, maharitra amin'ny ezaka rehetrarehetra ataontsika, maharitra amin'ny fifankatiavana, maharitra amin'ny fitoriana sy ny asa fanompoana rehetrarehetra omen'Andriamanitra. Ninona ilay izy maharitra. Maharitra tsika miaraka amin'Andriamanitra. Vonona ve tsika ny haharitra? Izao hafatra nentina tamintsika herinandro vitsivitsy izay ny hoe mahereza ary matanjah, sois fort et courageux. Dia ny androany indray maharitra sady matanjaka, mahery fa maharitra hatramin'ny farany. Ninona mitranga? Na mandalo fahoriantsika, na sedra fifaliantsika, ninona mitranga? Dia tsy anisan'ny miravoravo tanana fa maharitra hatramin'ny farany. Ilay dikan'izy amin'ny teny frantsay hoe persévérance, sois persévérant jusqu'à la fin. Inona moa manana an'ity faharetana ity? Mahafantatra olona ve nareo anaty Baiboly manana an'ity faharetana ity? Job. Job ny tena anisan'ny tena hoe naharitra. Na dia tao anatin'ny aretina, fahoriana, very daholo, ripaka ny zanany, ny fananany rehetrarehetra. Izy narary, tsy afaka nanao inona intsony. Na ny vadiny ara, efa niteny taminy hoe avelao amin'izay io. Nefa Job naharitra hatramin'ny farany. Toy ny teny soratra masina hoe naharitra tahaka ny Job hozy izy dia jerony ny fifarany ny zavatra nomen'Andriamanitra anazy. Men'Andriamanitra fananana be izy, men'Andriamanitra zanaka indray izy. Iza koa ny hitanareo hoe naharitra? Iza? Ilay misy masika dia tsy reko tsara ilay anaran'ilay olona. Iza? Aza misarasara? Tsy misy fitsarana tika hoe marina sa diso fa mba omeo fanampiana re tompoko. Iza no mpianatra Jesosy rehetra taoriana nahafatesan'i Jesosy. Eritrereto hoe efa maty Jesosy. Ny fanantenany rehetrarehetra tao amin'ny tompony. Izao no tenen'i Petera hoy izy hoe aiza moa izay no andeha? Fa avy aminao ny fiainana. Izay no tenen'i Petera. Kanjo Jesosy ilay fiainana iny hitandreo teo hoe maty teo amin'ny hazo fijaliana. Ny fanantenandreo ny sasany nanao hoe rehefa mba tonga any amin'ny fanjakanao ianao dia mba izaho ataovy amin'ny ankavanana dia izaho mba ilin-dralako ataovy amin'ny ankavia. Iny ndrodana daholo ny fanantenandreo nefa na izany ary dia naharitra zareo. Nivory izy dia nivavaka. Nisy 20 izy taoriana fahafatesan'i Jesosy nitsangana, nijoro tamin'ny vavaka naharitra. Mba fantatra zareo na izany ary hoe efa nitsangana Jesosy. Naharitra izy. Iza koa? Hitanareo? Iza? Stefana. Stefana diakona izy taty aoriana.
mpianatra ihany koa izy fa efa tonga diakona izy a nitory ny filazantsara izy a efa eo efa nenjehan'ny olona izy any dia ndraisin'ny olona dia votoram-bato efa mitoraka anazy vato daholo ny olona mbola nitraka izy mijoro vavolombelona izy manao hoe hitako izy izy ny fanjakan'ny lanitra misokatra nefa izy efa ho faty efa toram-bato mijoro naharitra hatramin'ny farany iza ihany koa sotra toka Jesosy no tena ohatrany hoe izy naharitra hatramin'ny farany eritrereto hoe teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy dia nitalao izy nitaraina izy manao hoe Andriamanitro nahoana no avelanao. Nefa io Jesosy io inona zavatra teneniny tamin'ny mpianatra izy manao hoe tsy fantatrareo ve fa miantso fotsiny dia anjeliny lanitra tonga. Dia Jesosy ihany koa nefa ny teny manao hoe izay angatahanareo rehetrarehetra raha manana ny finoan'Andriamanitra ianareo averiko raha manana ny finoan'Andriamanitra ianareo dia izay angatahanareo rehetrarehetra dia tonga izany eny fa na dia teny amin'ity tendrombohitra ity raha hoe midina mirotsahany anaty ranomasina dia ho afaka io. Jesosy ny teny an'izay nefa izy nivavaka izy tao Getsemane teo amin'ny hazo fijaliana izy efa rabirabian'ny olona manao hoe raha tena mahery tokoa ary ianao dia midina mialahy eo dia vonjeo izay. Eritrereto raha nanao an'izay fahagagana izay izy dia angamba nety nivadika daholo ilay olona teo hoe tena mino anao tokoa izay fakapanahy be. Nefa Jesosy fantany nahatongavany taty fa tsy maintsy mandalo amin'ilay fahafatesana izy mba handraisana ny fahotantsika tsirairay avy, fahotan'ny ray aman-drenintsika, fahotan'ny zanakitsika sy ny taranakitsika, fahotany na ny tsy mahafantatra nazy akory ara dia hozy izy io tsy maintsy mandalo amin'ny fahafatesana mba hanavotana an'ireo olona tiako ireo. Jesosy ny tena ohatra tena faharetana. Fa misy olon-kafa ihany koa. Misy an'i Mosesy, misy an'i Caleb, misy an'i Joshua, misy an'i Daniel. Daniel, izao ny zavatra ny tenenin'ny mpanjaka tamin'i Daniel. Hoy izy hoe ilay Andriamanitra topoinao amin'ny faharetana tanteraka. Ilay Andriamanitra ivavahanao riny na injehana ary ianao. Hamonjy anao anie izy. Dia nanontaniany namonjy anao tokoa ve izy ilay Andriamanitra topoinao amin'ny faharetana. Iza ihany koa ny fiangonan'Andriamanitra hitantsika ao amin'ny Apokalipsy Efesosy Tiatira Filadelfia raha ny filazan'ny bokin'ny Apokalipsy dia fiangonana feno faharetana. Filadelfia fiangonana tena hoe feno fitiavana. Ny Efesosy ilay fiangonana ilay tena hoe tia an'Andriamanitra hatramin'ny voalohany. Avy eo somary nanadiny kely an'izay fitiavana izay fa naharitra izy. Inona koa ny karazan'olona maharitra? Ny olona mivavaka. Ao amin'ny Efesiana 9:9-20 dia milaza manao hoe mivavaka aza mitsahatra hozy izy. Maharitra amin'ny fivavahana. Maharitra tanteraka. Inona koa? Ny olona mitondra vokatra. Ilay fanoharana nataon'i Jesosy. Ilay hozy izy hoe nisy mivoaka hozy izy ny mpamafy. Dia misy izany latsaka teny amin'ny moron-dalana dia misy latsaka teo akaikin'ny vatokely dia misy latsaka niaraka tamin'ny tsilo. Fa nisy latsaka tamin'ny tany tsara. Dia ny mahagaga anahy voamariko amin'ilay izy hozy izy hoe ilay nilatsaka tamin'ny tany tsara hozy izy dia niakatra dia nitondra vokatra. Fa nitondra vokatra tamin'ny faharetana. Ve ity mitondra vokatra ity mila faharetana e. Tondra vokatra tamin'ny faharetana. Dia inona koa izy ny olona manaja lalàna. Dia hiteny Adventiste. Fa tsy ny Adventiste rery fa izay rehetrarehetra hozy izy ny Apokalipsa 4:12 ny 2:12 izay rehetra
mitandrina ny didy sy mitazona ny finoany Jesosy Kristy amin'ny faharetana. Ireo zany dia miaraka amin'Andriamanitra. Inona koa ny olona manana an'izay faharetana izay? Mety ahagaganareo ngamity fa ny olona enjehina, ny olona mijaly, ny olona anatin'ny fahoriana, ny olona marary. Reny olona reny tena maharitra. Tena maharitra. Raha ohatra nareo ka te hanapirofo an'izay dia ndana makany amin'ny urgence. Dia raha ohatra ka tsy tadidinareo hoe mila maharitra dia miandraso. Dia raha tsy tadidinareo ilay izy dia ampatsiahivin'ny infirmier sy ny infirmière hoe mila maharitra ianao vao mahazo ny fitsaboana. Mila maharitra. Nina koa ny olona izay voavonjy, izao no tenen'i Jesosy, sady tenenina izy amin'ny Matthieu 10:10, raisitry zareo raha ohatra ka mety. Raha ohatra ka tsy voarainareo verenjerena amin'ny YouTube. Matthieu 10:10 ny andininy 12:20. Matthieu 10:10 ny andininy 12:20 dia ny Matthieu 10:4:20 ny andininy 13:20. Dia izao ny zavatra lazaina izy hoe izay maharitra hatramin'ny farany ozy izy no vonjena. Izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Izany hoe raha ohatra tsika izany ka miraviravin-tanana eny an-dalana, toa hoe mahavita ihany amin'izao fotoana izao, fa avy eo miraviravin-tanana dia mety tsy ho anisan'ny voavonjy. Fa raha ohatra tsika ka maharitra hatramin'ny farany dia izay no atao hoe vonjena. Ry havana, rehefa tany saina ilay anisan'ilay olona rehetrarehetra ny tenenina teo, Mosesy, Daniela, Job, ny mpianatra, dia ohatra mieritreritra hoe za ve mba anisan'izany ahitra zany? Tian'Andriamanitra tsika ahitra. Satria tian'Andriamanitra tsika ho voavonjy hatramin'ny farany. Tian'Andriamanitra ianao io. Tian'Andriamanitra tsisy akanavany tsika ho voavonjy hatramin'ny farany. Voavonjy rehefa amin'ny farany. Ka tiany isika ahatra hatramin'ny farany. Manana an'izay faharetana izay ve ianao? Izao ny teniny ao amin'ny Hébreo, Hébreo 1:2 ny andininy 4:30. Hébreo 1:2 ny andininy 4:30 vakiako toy izao izy hoe fa tokony hanana faharetana ianareo mba ahazonareo izay lazain'ny teny fikasana. Rehefa vitanareo ny sitrapon'Andriamanitra. Izany hoe efa mahavita ny sitrapon'Andriamanitra tsika izany izao, dia tian'Andriamanitra, tokony ozy izy hanana faharetana ianareo mba raha ahazonareo izay lazain'ny teny fikasana. Mila manana faharetana. Aza miraviravin-tanana. Dia misy teny soratra masina anankiray koa manao hoe misy teny fikasana ao amin'ny Hébreo ihany. Misy teny fikasana hozy izy efa nomanina ho anareo. Fa raha ohatra nareo ka tsy manana an'izay finoana izay, faharetana izay, dia tsy anisany mandray an'izay. Dia ao amin'ny Hébreo 1:10 ihany, 1:10 dia ny andininy 7:30 eo ambanimbany kely eo hozy izy hoe fa isika tsy mba naman'izay miemotra ho amin'ny fahaverezana, fa naman'izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy. Tsy miraviravin-tanana isika, fa maharitra hatramin'ny farany. Aoka samy haharitra hatramin'ny farany. Fa ahoana nefa nahazona an'izay faharetana izay? Misy zavatra anankitelo tiako zaraina amintsika. Ny voalohany indrindra dia avy amin'Andriamanitra io faharetana io. Fanomezan'Andriamanitra, vokatra asan'Andriamanitra ao am-pontsika. Misy teny anankiray ety eo amin'ny Romanina 5:10 ny andininy 5. Romanina 5:10 ny andininy 5.
dia hoy izy hoe fa Andriamanitry ny faharetana sy ny fiononana. Izy ny ampiray ny hevitra roa araka ny Kristy Jesosy. Andriamanitry ny faharetana. Dia mbola misy teny hafa koa ao anatin'ny Baiboly milaza fa avy amin'Andriamanitra io faharetana io. Dia misy teny anankiray koa indraindray le faharetana ity persévérance mifangaro amin'ny patience. Fa somary samihafa ilay izy. Ny patience, ny faharipo dia fantatsika fa vokatry ny fanahy. Tadidinareo amin'ny Galatiana 5:5-20. Dia fa rehefa mitady ahako dia hitako fa tena mifandray le ty patience ty sy le persévérance. Dia misy le izy ohatra ao amin'ny Timoty. Tsy hitako eto le teny fa azoko angatahana ve nareo rehefa tonga any an-trano dia tadavo hoe aiza inona ny zavatra tokony ho tadavintsika. Inona ny zavatra tokony ho tadavintsika. Hoe tokony ialana izany ny fombafomban'izao tontolo izao fa tadavo izy dia ao anatin'ilay lisitra men'ny apôstôly Paoly eo hoe fitiavana, finoana, dia meny ao koa ny hoe faharetana. Arakarak'ilay traduction misy milaza hoe patience, misy milaza hoe persévérance. Le patience ty ohatrany hoe tonga le zavatra dia miaritra eo. Fa le persévérance mandroso foana. Dia tsika zany asaina hoe mandroso foana. Zany hoe ty persévérance ty zany dia anisan'ny vokatry ny fanahy. Satria anisan'ny fitiavana ilay izy, anisan'ny finoana ilay izy, anisan'ny fahalemem-panahy ilay izy, anisan'ny fikarakarana ny hafa ihany koa. Dia ny azotsika an'ilay izy dia ohatran'ny zavatra rehetrarehetra men'Andriamanitra. Tokony samy handray n'ity faharetana ity zany. Tokony tadavina ilay izy, tokony hiezaka atao. Tamin'ny talolo kely hatramin'izao ary ilay izy mbola mila faharetana avy aty amiko. Rehefa ilay fo maraina iny dia ilay handeha hivoaka mangatsiaka, dia ilay handeha ho any ivelany any, ilay handeha ho azony atsika ty loha sola ty raha ny tena sitrapoky dia mijanona mafana ao anaty fandriana. Fa nefa fantatro hoe mila faharetana, mila zotom-po ilay mandeha mivoaka satria mahatsara ny fahasalamako. Ilay manao hiezaka ilay hoe efa ilay mandeha ilay mihazakazaka iny izany dia riana any ery ny farany. Eny izany ilay tokony hijanona amin'izay. Fa ilay vatana sy ilay fo, ataoko hoe ilay fo, ilay izy, ilay tsy manana hery intsony atratrarana an'ilay mila faharetana. Fa rehefa mizatra amin'izay dia tonga ilay faharetana, mitombo ilay izy. Izao ny zavatra azontsika vakiana amin'ny Romanina 9:20, ny 5:20. Romanina 9:20, ny 5:20. Fa raha isika manantena izay mbola tsy hitantsika dia miandry ny faharetana. Tsy tena io ilay saika ho vakiako fa azony liana menana ve ilay verset azafady? Ilay verset nivakianao tamin'ny tantara teo azafady.
hoy izy hoe raha vitadiavako an'ilay verset dia zao ohatrany hoe ny fijaliana hozy izy a mahatonga antsika maharitra ary ny faharetana hozy izy a firy le izy Romains chapitre 5 verset 3 à 4 misaotra betsaka aleo vakiana le izy hozy izy hoe ary tsy izany ihany fa aoka isika hifaly amin'ny fahoriana na amin'ny fahoriana aza satria fantatsika fa ny fahoriana mahatonga faharetana ny faharetana mahatonga fahatsara-panahy voazaha-toetra ary ny fahatsara-panahy voazaha-toetra mahatonga fanantenana fa aoka isika hifaly amin'ny fahoriana aza satria fantatsika fa ny fahoriana mahatonga faharetana dia ny fomba anankiray zany ahazoana faharetana dia inona ny filazana eto fahoriana tena somary nanitona nabe mihitsy tamin'ny toriteny Moria teto ny herinandro vitsivitsy zay hozy izy hoe mizarynareo izy izy mandray felaka ataovy zatra mandray felahan'ny olona temaina ngamba ilay izy tsy arabaky teny fa ohatrany hoe mizarynareo fahoriana mizarynareo zavatra sarotra fa rehefa zatra zavatra sarotra isika dia moramora dia mahazo faharetana dia fomba ahoana zany nandraisana an'iren'ilay teny mafy ireny dia raiso ilay izy hoe mety hampitombo anaty azoko faharetana misimisy kokoa rehefa ahoana ny fomba andraisana ny fahoriana mianjady amintsika tsy hoe kory mangataka aoka tsisy angataka fahoriana hoe isy ahazo fahoriana fa raha sendra ny fahoriana dia aoka tadiditsika hoe Andriamanitra aokan'izy fahoriana aokan'izy aretina mahazo anazy ao mba hampitomboanao ny faharetana ato anatiko satria te ho avitra ary te hijanona hatramin'ny farany zany hoe raha fitiniko izany dia avy amin'Andriamanitra ity faharetana ity fa mila antsika mandray anazy mila antsika mizatra fahoriana ahazo faharetana satria io no zavatra men'Andriamanitra antsika ka maranana anazy dia izao fantatritsika zany fa anisan'ny antoka ahafahantsika mandova ny fanjakan'ny lanitra ity faharetana ity tsy avy amintsika ilay izy fa avy amin'Andriamanitra avy amin'ny asany fanahy ao amintsika fa ilayntsika tsirairay avy raisina ary tazomina hatramin'ny farany dia mametraka fanontaniana manao hoe inona amin'ny fiainantsika no ilantsika faharetana amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra maharitra ve tsika hatramin'ny farany maharitra ve tsika mivavaka maharitra ve tsika manokatra an'io baiboly io na dia mbola rendremana ara ny maso maharitra ve tsika mivavaka na dia indraindray ara tsy mahare ny valim-bavaka maharitra ve tsika hatramin'ny farany tiako raisina ny ohatra ity lehilahy ity efa niteny teto ihany George Muller mitantara ato izy hoe nanomboka tamin'ny tadidio tsara ity daty nanomboka tamin'ny 1844 dia isan'andro izy nivavaka ho ana olona 5 teo akaikiny teo vavaka foana izy nivavaka foana ninty izy 12 volana tety aoriana niova fony ny anankiray namany dia nisaotra an'Andriamanitra izy dia isan'andro izy mbola nanohy ny vavaka ho an'ilay efatra ary nisaotra an'Andriamanitra tamin'ilay anankiray 3 taona tarioriana niova fony anankiray hafa 1 taona taty aoriana niova fony anankiray hafa dia sady nisaotra an'Andriamanitra izy no mbola nanohy ny vavaka dia nolazainy hoe na marary izy na salama na avy ny orana na tsara ny andro na nivelana izy na ao an-trano dia nivavaka foana
amin'Andriamanitra ho anazy namandreo. 80 taona taty aoriana mbola tsy niova fo ny roa sisa. Dia mbola nanoratra n'ity teny ity izy. 70 taona taorianan'izay tamin'izy nanoratra n'ity, izay mbola nivavaka foana izy. Dia avy eo izy nodimandry. Dia ny anankiroa tamin'ireo mbola tsy niova fo. Ny fitantaran'ny olona dia ny anankiray tamin'ireo niova fo taoriana nahafatesany. Ny anankiray tsy fantatra. Andriamanitra no mahafantatra. Fa niova fo. Ahoana ny finoantsika an'Andriamanitra ny vavakantsika, faharetantsika mivavaka. Sa rehefa tsy reny ny valim-bavaka indray volana, 2 volana, 3 taona, mba homeo vady Andriamanitra, mba ataovy miova fo ireo zanak'ireo, mba ovainy fon'ny vadiko. Dia rehefa tsy miova, dia leo Andriamanitra sa manome mivavaka foana na mandra-pahafatitsika. Lesona be ho anahy ilay izy, mety hoe ho antsika tsirairay avy ihany koa. Aiza ny ilantsika faharetana ao amin'ny fikarakarana ny fandaminam-potoana. Ngamba mety maromaro, ny sasany angamba dia efa nanao hoe tsy hanao lokalokinina intsony amin'ity voalohan'ny taona ity. Satria isa-taona dia voatapitra indray volana dia tsy mety intsony. Fa ny sasany angamba mety mba efa mety. Ny sasany izao mamaky baiboly dia efa any amin'ny Levitikosy. Fa ny sasany hatramin'ny rovintsika no mety havita n'ilay hiezaka ilay ho atao hoe mifomaraina, mampiry-trano, mikarakara ny zavatra rehetrarehetra. Inona ao amin'ny fiainanao no ilanao faharetana? Ny fianarana ve? Ny asa ve? Ny kojakojana ny fiainana rehetrarehetra ao tokantrano ve? Inona no ilanao faharetana? Rehefa miala eto dia Andriamanitra meo faharetana fa tsy maintsy vitako ity. Amin'ny fifandraisana amin'ny olona, mare foana hoe zany miarahaba azy foana e. Fa indray mandeha indroa avy eo ajaiko izy. Rovintsika no aharitra hatramin'ny farany, tsy impito ihany, fa impitopolo impito. Ity mandrakariva amin'ny fifandraisantsika na ny ao an-tokantrano ary. Aoka anandrana isika aharitra mandrakariva amin'ny fitiavana, amin'ny fifandraisana amin'ny namana. Dia ho aseho an'Andriamanitra ny vokatry ireny tsara. Tena manasa anareo hanao an'izay défi izay. Fa tena mahagaga ny asan'Andriamanitra zareo. Tsy isika ny manova ny olona, fa ny fanahin'Andriamanitra izay miasa amintsika. Rehefa avelantsika miasa amintsika dia ovain'Andriamanitra. So ny tenenin'Andriamanitra manao hoe nareo izy ny fanasin'ny tany. Sira fanasin'ny tany, izany hoe natao hiaraka amin'ny manodidina izany. Dia mahatonga an'ireny manodidina ireny hiova. Aoka isika aharitra hatramin'ny farany hitondra an'izay fanasina izay. Aiza ho aiza amin'ny fifandraisana amin'izy ny ilanao faharetana. Tsy mora. Tsy mora. Nefa ilaintsika ilay izy satria izay ny famonjena hatramin'ny farany. Amin'ny fitoriana ny filazantsara, amin'ny fanaova-tsoa. Misy olona fantatra izay tantara tamiko hoe manao soa amin'ny manodidina izy dia izao. Maka an'ilay olona eny amoron-dalana ireny dia nentin'ny tany amin'ny tanàna dia hoe ndao fa meko trano fialofanareo, meko vilany, meko botifotsy dia matory dia mipetraka tsara sy ny isan-karazany. Ny apitsony iny sa andro vitsivitsy taty aoriana tsy tadidiko tsara efa ela be ilay reniko ilay olona ny tantarana an'izay. Dia avy eo lasa daholo n'ilay olona
lasany daholo ny body fotsy, lasany vilany a, lasany daholo a dia tsy hitantsony hoe lasa izy izy dia lasany koa ny zavatra nanodidididina tao amin'ny tanàna tao. Dia vokatrizay izy dia nilokaloka manao hoe tsy manao an'izay intsony aho. Rehefa voy indray mandeha tsika dia mahazo lesona. Dia ny olana indraindray tsy maharitra dia manao hoe aza tsy hanao intsony. Andeha hitory filazantsara angamba mandeha misy olona ao anaty bus na ohatran'izany dia ianao ve tia an'Andriamanitra? Fantatrao ve fa tian'Andriamanitra ianao dia rehefa voakapoka indroa na intelo fa tsy mahazo valiny dia hoe za tsy mba hitory amina olona tsy fantatro intsony. Na ohatra hoe nanasa olona ndao mba ho any am-piangonana, ndao mba hiara hivavaka aminay, dia isaky ny manontany dia tenen'ilay olona tena miala tsiny fa tena tsy afaka amin'io fa misy match na tsy fantatra. Dia lasa manao hoe tsy hanasa olona intsony aho. Maharitra hatramin'ny farany ve tsika amin'ny asa fitoriana? Sa ve nampindram-bola indray mandeha dia tsy naverin'ilay olona? Napindrana fandroany dia mbola olon-kafa dia mbola tsy naveriny dia milokaloka hoe amin'ny manaraka tsy hampindrana intsony dia tsy hanisy intsony. Sa hiaharitra hatramin'ny farany? Raha ohatra ka tsy mety mampindrana dia omeo ilay izy. Fa Andriamanitra ny hanampy antsika haharitra hatramin'ny farany ary tsy ravoravo tanana fa hanisy soa. Ray Marcetel, herintaona isika izay navelan'Andriamanitra hitory ny filazantsara ato am-piangonana fa eran'izao tontolo izao ihany koa. Mety hoe hiravoravo tanana isika satria ohatra ny tsy hita ny vokany, satria ohatra ny lafo be ny vidiny, satria mety hoe be loatra ny fotoana. Fa manasa antsika Andriamanitra hoe tohizo hatramin'ny farany ny ezaka ataonao, ezaka ataontsika. Ry havana, mety hoe sarotra ny mity fa tian'Andriamanitra hoe tohizo hatramin'ny farany. Mety hoe sarotra ny mifoha maraina fa Andriamanitra miteny hoe tohizo hatramin'ny farany. Mety hoe sarotra ny mamaky baiboly sy ny mivavaka isan'andro fa tetenin'Andriamanitra manao hoe maharitra hatramin'ny farany. Jereo Joba, jereo Daniel, jereo ny mpianatra Jesosy, jereo mpanjiny Jesosy dia haritra hatramin'ny farany ianao. Amen. Anokana foamam-panahintsika isika fotoana vitsy. Ny angatahako dia mandritran'izay fotoam-bavaka izay dia Andriamanitra ny handrosaka ny fanahiny amintsika tsirairay avy eto sy any amin'ny toerana rehetrarehetra misy antsika na androany na amin'ny fotoana ho avy mba hanomezana ny tsirairay faharetana. Dia tsika koa handray faharetana dia handray an'izay faharetana izay fa tia hampirisika antsika tsirairay avy aho hoe soraty amin'ny telefona, soraty amin'ny taratasy, soraty ao anaty baiboly hoe aiza ianao no mila faharetana. Dia angatao amin'Andriamanitra androany, angatao amin'Andriamanitra hoe ampio Andriamanitra amin'ity zavatra ity. Aoka isika hivavaka tsirairay avy eo. Andriamanitra fantatrao ny fiamponay tsirairay avy. Fantatrao fa tsy ampy an'izay faharetana izay izahay.
Fa misaotra anao androany mampahery anay ary manome toky fa ho anay tsirairay avy izay mila an'izay ka mangataka dia omenao amin'ny alalan'ny fananao masina. Tanterao izay tombo. Aoka izay aharitra hatramin'ny farany, mamindrafo mamelany ilokirany tamin'ny fotoana ny ainanay dia tsy ampy faharetana na tamin'ny fifandraisanay aminao na amin'ny fifandraisanay amin'ny olona na amin'ny fitoriana na amin'ny fiainanay andavanandro. Tongava Tompo vonjeo izahay ary tazomy aharitra hatramin'ny farany. Dia nizao ka ho mandrakizay. Amen. Ponay izao ny fanantenana fa ho avy indray ny tomponay. Andriamanitra ny hanome antsika tsirairay avy izany faharetana izany ary hijorontsika rehefa tonga Jesosy hoe ity izay Jesosy faly izay mandray anao. Miaraka hitsangana isika ianao antsika. Anisan'ny ady anankiray izay tsy maintsy ho resentsika ny faharetana. Ho anao izay trotraky ny ady ka tsy manana fanantenana intsony, ny andro efa hariva, ka iza no hampandroso anao? Soa ihany fa teo ilay Jesosy izay nanafaka antsika
ka nanome antsika faharetana raisy ny tsotra. Fa Andriamanitry ny faharetana sy ny fionoana